fanandrefy amin'izay sehatra ny fampianarana izay hatrany tafa tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fikambanana Fimami androany mety isin'ny taona fotsy eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay no lahadiniky ny rotota tamin'ity andro androany ity. Tsy manaiky nisin'ny taona fotsy araka ny fandrahonana izay narangaranga ny FRAM ny fikambana malagasy mijoro na ny Fimami izay tarihan'Andriamatoa Randrianarso Gervais. Isan'ny voatra tokoa izany nandritra ny fihaonana tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay nitotsaina tetsy Ampefiloha. Zavatra ambany takinay zany sy ny fahitanay zany reanay izay nataon'ny solitenan'ny présidence izay niteny tamin'ny télé dia efa misy efa fanan'ny poste zato isan'ny ministère ny fampianarana dia noho izany zany dia mba faly zany ny ray aman-dren'ny mpianatra hoe aleo mba handeha ny taom-pianarana 2014 sy 2015 satria efa mbo nanome toerana ihany zany arivo ho an'ny ministère ny fampianarana ray alina ny ministère ny fampianarana ka noho izany dia mbo mangataka zany zahay ngisoloky teny eto ny vahoaka mba handehana ny taom-pianarana 2014 2015 satria lasa takalonaina le vahoaka madinika satria tsy matakatra ny fandoavana okolazy eny amin'ny libre sy ny karazany ka tsy maintsy eny amin'ny sekolim-panjakana ihany no ahafahany aty amin'ny vahoaka madinika ampianarana andro taranaka sy fara-mandinika. Nanamarika ty fihaonan'ny Fimami tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra tetsy Ampefiloha ity ny fihainoana ny fitarainan'izy ireo, ny fifanakaloza-kevitra ary ny fandinihana ireo sosi-kevitra ahafahana miaro ny tombotsoan'ny vahoaka madinika. Efa mahenika any Madagasikara tokoa amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny malagasy mijoro na Fimami ary mahatratra 704 nisan'izy ireo.